avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Uprime. Manolotra ho anao ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Mikatonatra amin'ny androany ny birao ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana eny Amboda taorian'ny resabeny ely amin'ny fanonganana ny filohany Rakoto Arzoufo Laurent. Tsy mbola nanasoniany fanendrena ny PDS Sotoliara amin'ny ministry ny Atany araka ny fanambarany androany. Fanendrena ny lefitra mbe ny tanàna ahitantana vonjomaika ny komuna no misy raha ny fanazavana. Vinavinaina ho tonga ny tapaky ny volana febroary avy izao ny vaksiny fanevitry ny Mpox ifezana ny valanaretina ho ny teo anivo amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Ambolana maro ireo mponina Antanambao Tsirandra ny distrika ny Bekily no matory anala tahotry ny fanafian-dahalo. Novonono ny zanaka mbe ny tanàna ihany koa ny ampanjaka katakin'izy ireo ny fampiaran-dalàna. Anovelany hiverina isokatra manomboka ny herinandro ho avy izao ny toerana fiampitana Rafa izay ho anelanela ny sistany ny Palestina sy Egypta ho ny tompon'andraikitry ny sistany palestinianina izay notendren'ny flankevy mpilaminana natsanga ny filoha Amerikanina ny antsiprian'izay. Ngadondrainy amin'ny valora alina fotoana ny fampalalamba avaotsika eto amin'ny fitalavitra kolo fa tena ny araba tomboky lasy tombovavy manasano ihany koa anaraka ny antsiprian'izay. Mikatona hatrany fitsarana avo momba lalam-pandrenana eny Amboda androany taorian'ny resabeny ely amin'ny fanonganana ny filohany Rakoto Arzoufo Laurent amin'izao fotoana izao. Ilaina ny fanovana raha izay no takin'ny fanavaozana saingy tokony atao anatin'ny fanarahan-dalàna ho ny faneho-kevitra mpandinika fiainam-pirenena tamin'ity androany. Mbola misarika ny sain'ny mpanara-baovao ny Rahamafana mikasika ny feo mandeha amin'ny fanonganana ny filohan'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana Laurent Rakoto Arzoufo. Androany mbola nikatona ny biraon'ny HCC eny Amboda raha toka efa nikatona tsy azo ny idirana izany omaly araka ny fanazavana voaray. Tsy nitsoaka ny ivelany fa eto an-tanindrazana ny filohany ity androm-panjakana ity saingy tsy afaka mamonjy fivoriana ny tenany noho ny fikatona ny birao fiasana eny Amboda. Raha ny angom-baovao voaray voalaza fa nisy ny fifidianana fanesorana ny filohan'ny HCC afaka maly ka tokony natao maly ny fifidianana izay hosolony. Raha ny voalaza ny fitsipika anatiny mifian'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana rehefa fiainy ny fiatrisa takina enina amin'ny mpikambana sivy no afaka mandray fanapahan-kevitra momba ny fanalana ny filohany na tsy. Tsy mbola nisy hatreto ny fanambarana ofisialy avy amin'ity androm-panjakana manazava ny tena zava-misy marina eo anivon'ny HCC. Eo ampiandrasana ny vaovao ofisialy nitondra ny faneho-kevy momba ity raharaha ity ny Général Désiré Ramakavelo ka nilaza fa ao anatin'ny fanavaozana isika amin'izao fotoana izao ka tokony ampifanarahana amin'ny fanajana ny lalàna izay rehetra atao isiny ny filaminana. Ny any ny fahitako azy ny fanavaozana dia fanavaozana zany fa ao anatin'ny fanarahan-dalàna fa tsy tiako dia mijanona eo ty tsy tiako dia esorona. Inona ny lalàna misy, inona ny lalàna velona, inona ny zavatra hoe manaja an'izay lalàn'izay tsy izay no tanterao. Le izy iny raha vao miresaka HCC tsika dia androm-panjakana amin'izay fotoana izay rehefa ozy ianao tokony voalohany ny androm-panjakana dia tsy anankiray fa izay androm-panjakana efa nisy teo aloha fa rehefa ohatra ka manaiky ny hoe fitohizan'ny tantara dia ajao fotsiny izy dia atao izay isian'ny filaminana dia ataovy ny isian'ny fahamarinana dia ataovy ny isian'ny fanajana lalàna. Izay ihany ny fahitako aza mitady korontana ireo olona efa ao anatin'ny fahasaranana ary efa manomboka mirosontsika amin'ny atao hoe fanavaozana. Ny fahitako azy ety ivelany maolo-pirenena aza volena zavatra anahirana indray ka mbola tsy tonga tsy tratra ny tanjona dia iny indray fa sanatriany vava latian'le rava daholo indray le teo. Raha ny fanazavana voaray ka tsy misy ny fiovana iverina isokatra indray ny HCC ho an'ny andro ny rahampitsoma izay ivona efa nisy ny fanoloana ireo mpikambana misa telo teo anivon'ny HCC tamin'ny volana Desambra 2024 teo iny. Nisy ihany koa efa nanova ny firafitry ny teo anivon'ny Bromaritra amin'ny andraikitry ny mpikambana
tamin'ny fiafarany ny taondasiny ho famalina ny fitakin'ny mpitolona sy firosona amin'ny fanavaozana raha ny fanazavana izy ireo. Andrasana ny toy ny ity raharaha fanoloana ny filohan'ny ACC ity. Na izany, tafiditra anatin'ny fanavaozana notakina ny fanoloana ireo mpikambana sy ny fanatsarana ny rafitra na ho an'ny seni izany na ho an'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Miampy ireo rafim-panjakana hafa niteraka savorivoro sy nahitana tsy fanarahan-dalàna maro. Isan'ny vaovao mafana ihany koa amin'ity ala ity, tsy mbola nanasoniny fanendrena ny PDS Toliara, minisitry ny ady-tany sy ny fitsinja ara-pahefana araka ny fanazavana netiny androany. Nahitsy ny mazava fa tsy fantany ny ankoatr'izay fanendrena ny lefitra mibe ny tanàna hitany Vonjamaika ny komuna no misy raha ny fanazavana netiny tamin'ity androany ity ny antsiprian'izay. Tsy mbola naharay taratasy avy amin'ny fitsarana mahefa na ny HCC nilaza taminy ny ministeran'ny ady-tany fa banga ny toeran'ny be ny tanàna ho Toliara, hoy ny ministra androany. Tao aoriana voatendry any Serge Vital ho PDS izay voalaza fa nirosona izany no ny ameana sy ny fahasahiranana sedrain'ny komina ambony vohitra Toliara. Noho izany, ny fanendrena ny lefitry ny be ny tanàna hitantana Vonjamaika no nisy ho izy fa ny ankoatra izay tsy fantany. Rehefa tonga ny pirofo avy amin'ny HCC milaza fa banga ny toerana izay vao irosona ny fanendrena PDS. Mbola tsy nanao soniny taratasy fanendrena ny PDS ao Toliara ny ministra, hoy ny fanazavana. Tsy fantatro fa za ny ministry ny ady-tany no manao soniny arrêté mametraka délégation spéciale dia mbola tsy nanao soniny an'izay aloha. Hatreto aloha fantatro momba ny Toliara dia ny didim-pitsarana ny voaka dia hoe tendrena Vonjamaika ny lefitry ny be ny tanàna anoiny raharaha aloha eo anivon'ny commune urbaine ny Toliara. Zay aloha ny fantatro. Fa hatreto ny ministeran'ny ady-tany mbola tsy naharaika hoe didy avy any amin'ny Conseil d'État na didy avy any amin'ny tribunal administratif milaza fa banga ny toerana be ny tanàna ny Toliara. Fa rehefa tonga izay fotoan'izay dia tsy maintsy miroso amin'ny fametrahana délégation spéciale zany ny ministeran'ny ady-tany sy fitsinjaram-pahefana. Tokony hajaina ny fomba rehetra tahaka ny fanendrena olom-boafidy, hoy ny ministry ny ady-tany manoloana ny raharaha fanendrena ny PDS ao Toliara. Tsy misy afaka manendry olona ho eo amina toerana iray raha tsy voaporofony fitsarana avy momba lalam-panorenana ny toerana iray fa banga, hoy ny fanazavana. Ny fametrahana délégation spéciale dia mazava ny voalaza ny didy amandalàna. Rehefa mivoaka ny didim-pitsarana, avoaka ny tribunal administratif na ny fahefam-pitsarana manam-pahefana amin'izay, rehefa mivoaka hoe misy fabangan-toerana dia miroso amin'ny fametrahana délégation spéciale. Ny ankoatr'izay tsy fantatro. Izay efa nisy ny resonay efa nisy ireo toerana izay banga rehefa namoahana didy dia efa niresonay efa nisy roa herinandro zay ny fametrahana an'ilay délégation spéciale. Io moa mbola misy an'ilay rehefa mivoaka manko ilay didy dia tenenin-jareo mihitsy hoe tendrena ny ministeran'ny ady-tany ametraka délégation spéciale ao anatin'ilay didy mihitsy soratany eo mihitsy zay. Nilaza ny loharanom-baovao hafa fa fanendrena filoha fiaraha-mitantana Vonjamaika no natao fa tsy PDS. Ankoatra izay, efa nisy ny komina nirosona ny fanendrena ny PDS noho ny fahafenon'ny fepetra hoy ny fanazavana, ary mbola irosona tsikelikely ny fanendrena ho an'ireo fanaharaisina taratasy fanamarinana fahabangana avy amin'ny fitsarana mahefa. Fa miverina misokatra ny sidina nabakabaka amin'ny alalan'ny kompania Madagascar Airlines mampitombo vantana nireny vohitra be tsy misaraka amin'ny Sainte Marie maro antsetra sambavy antalasy ny tapany avaratry ny nosy amin'izao fotoana izao. Fiaramanidina nitafika nabakabaka malagasy iray no hisantatra ny fitaterana ary miankina mety ho fahabetsahan'ny filana no hitombon'ny sidina atao anatin'ny herinandro ny antsiprian'izay. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany sidina mampitohy an'ito Masina sy Sainte Marie maro antsetra antala ary sambava izay tsy aivina nahatona nandritry ny folo taona mahery izay anamora ny fivezivezen'ny olona sy ny entana ary anome tosika ho an'ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy any amin'ireo faritra voakasika ny fiverenan'izao sidina izao raha ny fanehoan-kevitry ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro. Hitahita ny vahoaka hatramin'izay ny notanterahana io satria hitantsika fa ao Maroantsetra ohatra vola anankiray fotsiny isan-kerinandro. Na ho antalahy efa tena tsisy avion mihitsy efa raha taonany maro zay
risorana koa zareo avy eo amin'ny adema ny fanamboarana ary ny fikarakarana ny rehetrarehetra zay ataony mba hampandeha ireny aéroportsika reny ka ny andrano zany voalohany fotsiny fa tsy maintsy koa tsika ho anatsimo ny sarany tena hoe zakany vahoaka malagasy tsara ary zay no tanjona hoe ho zakany olona rehetrarehetra ny sidina eto Madagasikara. Tonga nanokatra tamin'ny fomba ofisialy zany sidina izany ny ministera maro mpikambana ao anatin'ny governemanta ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara izay notarian'ny ministry ny fitaterana. Ankoatra izay nosokafana ihany koa ny efitra ny fandraisana mpandeha na ny aérogare vaovao ao amin'ny serana mpiara-manidina Antsirabato izay tetikasa stratéjika ho an'ny fampandrosoana ny faritra. Fototra manan-danja ity tetikasa aérogare ity amvelarana ny fizahantany, anamorana ny fitaterana entana ary anohanana ny asa ara-toekarena eo an-toerana, indrindra ny lavanilina, ny zono ary ny famolena izay sehatra fototra ho an'ny toekareny faritra Zava ho ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Koloniely Randrenirina Mikael nandritra ny lahateny tao anatin'ny lanonana fanokafana teny an-toerana androany. Vaovao ny fahasalamana vinavinaina ho tonga ny tapaka ny volana febroary avy izao amin'ny vaksiny fanefitry ny mpox ifezana ny valinaretina hony teo anivo ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Ahina ampikatso ny toe-karena ny fianaka ny valinaretina ka hamafisina ihany koa amin'ny paikady amongoran'izany raha ny fanazavana trany Rina Fitiavana. Mianaka manerana ny faritra roapolo hatreto ny valanaretina mpox na ny Nendran-Dranjako izany hoe miparitaka ao amina distrika roa amby 10 ireo tranga ahina raha ny antontanisa azo farany tsy nisy ny tranga voamarina omaly ka mijanona ho 330 ireo olona vony mpox eny sy 700 ny fitambarany tranga hita ary 370 ny tranga ahina. Ia maro ny tsy afaka hiasa rehefa afaka vorana vitsivitsy raha mitombotra ny voany ity valanaretina ity ka atahorana amparefy ny ara-toekarena sy hanampitrotraka ny fahantrana indray ho ny fanazavan'ny mpitondra teny ny ministera momba ny mpox. Tsy maintsy hamafisina araka izany ny fepetra fisorohana sy ny paikady famongorana ity valanaretina ity. Efa andalana ny fanafaran'ny Madagasikara vaksiny fanefitry ity mpox ity ka ho tonga amin'ny tapaky ny volana izao. Tsy ny rehetra no atao vaksiny fa ireo vondron'olona manokana. Ny vaksiny dia tena anisan'ny paikady iray entina miady amin'ity Nendran-Dranjako ity na mpox aoizitsika fa tsy ny olona rehetra no mila atao vaksiny. Isika eto Madagasikara dia manana ny atao hoe groupe technique consultatif sur la vaccination. Ireo manome recommandation antsika mahakasika ny vaksiny eto Madagasikara dia miaraka ihany koa amin'ny recommandation avy amin'ny OMS dia manaraka ny recommandation indrentsika hisy ny vondron'olona izay tsy maintsy ho atao vaksiny hisitraka vaksina. Olona marefo le mifanerasera raha misy vozao ao an-trano ohatra dia izay olona miara-mipetraka aminazy ao mila atao fa ao anatin'ny efatrandro tsy maintsy ho atao. Ampiatrehana ny fitsaboana ireo marary ny fanafody ny fanazavana trany. Efa misy ihany koa ny teti-bola amin'ny fandraisana an-tanana ireo manaraka fitsaboana izay iantoany fitondram-panjakana. Fitsaboana amin'ny ankapobeny dia traitement symptomatique ny filazana le mipotsipotsiny dia na io mangididy be na marary. Dia rehefa misy an'izay dia mety mena zavatra nala ididy mena zavatra nala fanangana. Misy zava-dehibe ihany koa zany hoe ny fisasa mitotsika hoe misasa afaka misasa tsara le olona isan'andro dia amin'izay mba tsy misy infection le hodiny ary indrindra misy karazana soin zany ataony hoditra isan'andro tsy zavatra compliqué be le izy da mipansika dia hoe tsy misy sur-infection ary tsara ny cicatrisation rehefa avy eo andray zany sotro hoe asina vaseline mihitsy le olona mba ahazo hoditra mipetrapetraka tsara. Le filoboana tena zava-dehibe zany rehefa mipoka le olona mba tsy manaparitaka amin'ny manodidina azy izy. Mipoka faran'izay aingana mijanonao amin'ny toerana filoboana na toeram-pitsaboana mandrapa afaka le tasitasy ny votsina rehetra kanina mahazo hoditra vahoaka zany tena anazy dia tokony tsy mpanirasana amin'olo.
tsy aiviny mifindra aingana amin'ny alalan'ny fanaovana firaisana ranofiny mpox 5 hatramin'ny 12 andro ny faharetan'ny fikotrehany ity valana retina ity ka 3 na 4 herinandro no sitrany mety mbola mindra amin'ny olon-kafa izany mandritry ny 12 herinandro ka ilaina fitandremana hatrany firenena 27 amin'izao fotoana no ahitana ny valana retina mpox maneran-tany raha toa ka 30 ireo firenena ty Afrika hiparitahan'izay. Fikasana nondrana tsokosoko ny are-pirenena mpandeha iray nikasa ho any Dubai no nahatrarana volamena tsy ara-dalàna teny amin'ny serana mpiara-manidiny vato ny alatsinainy lasa teo. Entitra ny fisavana sy ny fanaramaso ny fidirana sy ny fivoahana eny amin'ny serana mpiara-manidiny vato taorian'ny fihetsika nataony ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika namela malalaka ny fisavana ny entany hoy ny tompon'andraikitra. Ankoatr'izay nanova ny fomba fihetsika avokoa ny mpitondra eto amintsika rehefa mandalo eny an-toerana taoriany iny fisavany iny kabaeloa. Teratany malagasy iray no tratra ny tondra volamena tsy ara-dalàna miisa 3 milanja 7.7 grama teny amin'ny fiaingana andray ny sidina teny amin'ny serana mpiara-manidina Ivato raha nikasa iazo any Dubai ny alatsinainy 20 janoary 2024 teo. Rehefa tsikaritra ho nanao fihetsika hafahafa ilay mpandeha niroso tamin'ny fisavana ny mpitandro ny filaminana ka nahitana bolongambolamena tao anaty fehikibo sy tao anaty paosiny. Misy fitaovana izay ataontsika hoe fidetektena zany dia rehefa efa ary akaiky ny faziny embarquement ary misy ny atao hoe body scan zay fitaovana any anafo le izy dia teo zany moa zany ny tena nahitana an'le izy nefany izany zany fiaraha-miasany rehetrarehetra izay misehatra eto amin'ny aéroport ny polisy ny douane ny ACM raha tadidinareo voatsela akory ny filoham-pirenena izay nanome signal mafy teto amin'ny fiondranana teto izay ny entany ara no savana dia suiten'izay fanavaozana izay dia maromaro ny tompon'andraikitra indrindra moa ety amin'ny fahaditseranany ety no niova. Araka ny fanazavany teo anivon'ny Agence Nationale Antifraude enjana ny fiambenana sy ny fisavana ny serana mpiara-manidina amin'izao na eny Ivato na amin'ny toeran-kafa izay everina mety anaovan'olona fanondranana tsy ara-dalàna. Misokatra ny fanadahadiana amin'izao raha izao hamantarana ihany koa izay mety ho ao ambadika ny tambajotra ary entitra ny fepetra ho raisina hoy ny tompon'andraikitra. Ny fanjakana fanavaozana amin'izao fotoana izao dia saropiaro satria misy ny toky nomena any vahoaka malagasy dia ny iarovana ny are-pirenena tsy volamena ihany fa marobe ny vatosoa sy ny arena sarobidy amin'izao fotoana izao dia efa fantatra daholo zany ny mode opératoire ahafahan'ireo olona mpanondrana ny are-pirenena. Isokatra manaraka izany ny enquête financière izay ijerena ny avoir illicite n'ireo mpanondrana, hojerena ny fananany sy ny manodidina azy ary tsy kombakomba aminazy. Ity araka izany no volamena tsy ara-dalàna no kasaina ahondrana antsokosoko faharoa tratra tamin'ity taona 2024 ity. Taorin'ilay volamena milanja 5.12 kilao tratra tamin'ny teratany vahiny iray teny amin'ny serana mpiara-manidina Ivato ny alahady 20 janoary 2024 teo. Ho an'ity tranga farany vao tratra tamin'ity herinandro ity efa eo ampelantanany mpitandro ny filaminana ny famotorana ary efa ny amin'ny toerana tokony asiana azy ny volamena tratra. Napetraka tamin'ny fomba ofisialy ho filohan'ny Université n'Antananarivo androany ny profesora Randriana Solo Rivo Arson nandritra izany anlaza ity farany fa atao lara-pamena ny fametrahana fitoniana ara-tsosialy sy ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana eny anivon'ny Université n'Antananarivo. Tontosa tamin'ity androany ity ihany koa ankilan'ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy amin'ny fankalazana ny 5 taonany Université n'Antananarivo. Voavany 20 isanjaton'ny olana teo anivon'ny Université n'Antananarivo tao anatiny 2 volana nanolorany ny fitondram-panjakana vahaolana tamin'ny alalan'ny jiro sonondrano teny an-toerana hoy ny profesora Randriana Solo Rivo Arson nandritra ny fanolorana fametrahana ara-pomba ofisialy azy ho filohan'ny Université n'Antananarivo androany. Ankoatra izay, laharam-pamena hoy izy ny fametrahana ny fitoniana ara-tsosialy eo anivon'ny université, ny fanatsarana ny kalitaon'ny ny fampianarana sy ny fampiroboroboana ny fikarohana ary indrindra ny fanatsarana sy ny fanavaozana ny fotodrafitrasa.
na ny trano na ny tokotany sy ny fanana ny oniversité. Milaza ihany koa ny filohan'ny oniversité Antananarivo fa eo ampametrahana ny fandaminana iombonana hamana ny olany tsy fampin'ny toeram-ponenan'ny mpianatra izy ireo. Fanatsarana fotodrafitrasa rehetra amin'ny ankapobeny oniversité Antananarivo. Mazava loatra koa fampiakarana lenta ny fampianarana, fampiroboroana ny fikarohana. Izay natao hoe fototra hijoroana ny asa rehetra zany dia mifantoka amin'izay zavatra rehetrarehetra izay. Ambon'izay mazava loatra tsy maintsy jerena ny mahaolona, fandriampahalemana, ny fitaovana entina miasa, ny tontolo n'asa amin'ny ankapobeny. Ny fiara-piadidiana rehefa miresakitsika hoe toerana fonenan'ny mpianatra dia andraikitry ny croix eo mba fifezan'ny ministera zany. Ny oniversité Antananarivo dia ny lafiny ara-pedagojika. Izany akory tsy midika hoe mety misy ny fiainana andraikitra fa ny fiara-miasa amin'ny croix dia misy tsara ary ataoko hoe eo ampametrahana fandaminana iombonana izahay amin'izao fotoana izao hitsinjovana sy hamanan'ny olana izay hoe toeram-ponenan'ny mpianatra izay. Hiditra amin'ny fitondrana tsara-tatana ho taratry ny fandrosoana sy ny tany-tandalana araka izany ny oniversité Antananarivo. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ihany koa ny fankalazana ny 15 taona ny oniversité Antananarivo izay nitohy tamin'ny fitokanana ny amphithéâtre de la faculté des sciences izay no avaozina. Ambolana maro ireo mponina ao Antanambao-Tsy Randrany distrikany Bekily no matory anala tahotry ny fanafian-dalo amin'izao fotoana izao. Maro ireo efa namony ainy noho ny tsy fahafahana manantona toeram-pitsaboana. Novonoiny ny zanaky ny ben'ny tanàna ihany koa ny ampanjaka hoy ny sefokotany katakin'izy ireo amin'ny fampiarana ny lalàna velona fa tsy hovitaina amin'ny raharaha bihavanana. Onona saina. Maro tsy lavoloha ireo mponina ao Antanambao-Tsy Randrany distrikany Bekily. Efa bolana mahery zao any anala no mipetraka fa ny daly no mifeny tanàna hoy ny sefokotany. Noho ny kolokolo sy ny fanapara-pahefana navadika ihany koa ny zava-nisy ka ny vahoaka indray no namoahana didy fampisamborana sy tsy fahafahana mivoaka ny faritra. Nitafiny dahalo zahay dia nandefasan'ny dahalo ny ampanjakanay no vonoiny tao an-trano. De talata zahay nandevina. Io andro talata nandevina io dia mivory ireo amin'ny kominy ao. Rehefa zahay rava nandevina, indro ireo misesiky boakagny, nandoro ny tanà ay rehetra. Fara nandositsy azy ny agnala. Marary zahay, mijaly, tsy manankany hoanigny, agny agnaty agny avao, hatramizay. Misy ray aman-dreny be, efa reraka, agny amin'ny 70 tao mahery. Io zany rotori fa hoe nanafika azy fa hoe namoahany procureur ST zany ireo rangahy ireo. Misy mpampianatra izay tsy agnatiny ty raharaha ty fa ny mahatsirandragny azy tory fa hoe niara-tsikombakomba aminay hono le mpampianatra. Raha ny zava-nisy ny gadra no iraharaha von'olona sy fandorana trano mahery ny 200 tafo io ny ben'ny tanàna ao Antanambao-Tsy Randrany ary namoahana didy fampisamborana niaraka taminy ihany koa ireo zanany. Mampametra-panontaniana ho ireo mponina nosamborona ary nogadraina ny ben'ny tanàna efa ambolana maro zao fa ireo zanany miriry eny anevon'ny fiarahamonina ary mamaly faty ireo vahoaka ny toriny rainy. Mafana ny rarà ka niditra antsehatra ny OMC nandamina ary isan'ny vahaolana noraisina ny fampihavanana. Fepetra izay tsy eken'ireo mponina sy ny fianakavian'ny maty. Zahay tsy hagnako io satria olo fasinasa ao. Zahay zany olo fasinasa zany tsy mbiagna hefanao raharaha satria olo fasinasa ay Ankazomanga ao. Tsy ino tianagna ay fihavanagna azy. Dahalo ve hanova ay zany mamono ty longo ay ety agny le mbe mpihavagna ka zany tisy amizay fa tsy hapetraka amizy toko hoe raharaha amizy toko fanjakagna hipetraka amizy raha misy. Fa ndaty aza naho mitifitsy ato hoe ia ty nitifitsy azy. Naho fantatsy reky aiereo fanjakagna ty manambotsy zay agny. Apetraka amizy toko hipetraha zany zay agny. Ndaty mamono ty hava ay zao ve le hategna avao hinaniky zao hampilongoegna maay. Zahay zany mbe tsy nisy raha hoy zay ndraiky eto Madagasikara zany ty hoe olo mamono ty rao amity ino zany le hatao mpihavagna maay fa tsy hapetraka amizy toko hipetraha. Zahay tsy mety zay. Zahay zany tsy mety ay hatao forcé zany hampihavagna mio. Efa nosasana no tsofindrano tsy ho isan'ny mponina ao Antanambao-Tsy Randrany ny ben'ny tanàna sy ny ankohonany noho ny fanimbazimbana ny fitsim-piarahamonina hoy ireo ray aman-dreny. Izy ireo izay tsy manaiky ho ampihavanana misokajiana izy ireo ho mpamon'olona ka miantso ny fitondram-panjakana hiditra antsehatra sy ampiatitra ny lalàna. Nisy vehivavy teraka agnala agny tonga de maty. Misy ajaja
maty agnala agny ny mietaka agny misitrika agny tsy mahita dokotera maty agny de misy zanakinay goa zay mandeha agnala agny tsy nahafantatsy ny toerana hilaisany de farany tofopo maty de nalevigna agny avao koa le misy ray aman-dreny be izay tokony ho nisy ny hazomanga ao koa atao hoe famorona zay zany narary koa tofopo ny lefa tam'io andro nandoroagny tanagna io maty koa rangahy zay zany ny zava-misy aminay agny ka miangavo zahay amin'ny fitondram-panjakana ndrindra fa ny mpitondra vaovao ndrindra fa ny ministra ny fitsarana mba hijery akaiky na lehibe ny gendarmeria ato Antananarivo satria marary zahay raha miakatsy eo an-tanàna zahay ny dahalo de mivory ao agnatin'ny kominy misy 7 lahy misy 15 lahy mitondra basy ka tsy sahy zahay zany hiakatreo an-tanàna saika isan-kerinandro no misy maty amin'ireo vahoaka nitsokany anala noho ny tsy fahafahana misitraka fitsaboana ohatra ny fanazavana tokony hiditra antsehatra aingana ny fanjakana ahafahan'ireo mponina miverina amin'ny toeram-ponenany izay botony ny dahalo ankehitriny fa ihany koa anokatra fanadihadihana tsy mitanila amin'ny ity raharaha von'olona sy fandorana trano anjatony ity ohatra ny antsony sefo fokotany izay ihany koa no entintsika misendredvety ao anaty doka fohy mbola maro ny fanadihadihana sy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo santionan'izay ny vorondamba hoentintsika ao anatin'ny zanam-pandarana hita sire izay mbola vitanina zavatra maro eo ihany koa ny aditany miteraka tsy fandriam-pahalemana ansoatanàna isandra ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-bavao no anarahantsika ny antsiprian'izay aza misaraka amin'ny ary Zay mila mikifety bebe coucou. Lasa bobaka be ny mega nampitomboinay ny elohon lasa 1 giga be zao raha 220 mega teo aloha arivo ariary foana nefa 1 giga oa kifeo ny réseau tsara indrindra eto mada tsindrio aingana ny dièse 322 étoile 64 dièse na midira super app ya c'est moi. UPRIM, Université privée de Madagascar. La formation à distance de l'UPRIM, pratique, fiable, efficace. Étudiez à votre rythme, où que vous soyez et quand vous voulez. Vous êtes en quête d'une promotion professionnelle? Vous êtes fonctionnaire visant un reclassement? Vous pouvez travailler et étudier en même temps pour viser votre diplôme à travers le téléenseignement de l'UPRIM. Licence, Master 1 et Master 2. Habilité par l'État jusqu'à la 5e année et reconnu par la fonction publique jusqu'à catégorie 8. Encadrement innovant via une plateforme numérique permettant un regroupement en ligne avec interaction, droit, communication, gestion et management, commerce et marketing. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Anohizatsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany ny centre administratif ho an'ny agence SMEC Mahasoa Ambobao rehefa avy no avaozana sy no alibiazana tao anatiny fotoana fohy afo-drafitrasy izay malalaka sy azo antoka kokoa noho ny teo aloha hanatsarana ny fandraisan'ireo mpanjifa sy ireo mpikambana ihany koa Daniela Minoarso. Hanatsarana ny kalitaon'ny fandraisana ireo mpanjifa no alebiazana sy no avozana ka notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany centre administratif ho an'ny agence SMEC Mahasoa Ambobao. Ity agence ity izay agence iray amin'ireo agence misy 510 eo anivony tambazotra SMEC Madagascar misy anakasy misy 12 raha ny fanazavana. Ataoko hoe amin'ny agence anankiray amin'ireo agence 510 mitovy. Zay mahasoansana fa ataoko hoe mahasamy hafa azy moa zany zareo eto amin'ny agence SMEC Mahasoa zany navitan'izao fotodrafitrasa atao hoe ngeza satria raha mahitanareo zany
misy riana telo zany zao le centre administratif eto ny centre administratif fa misy kesy 12 no sahan'ity centre administratif ity zany hatrany Fianorivo be hatrany Ambohitromby Akazobe any ny ary amin'ny avaratra moa zany dia eo amin'ny Mahitsy dia ny Atsinanana atao amin'ny commune urbaine Antananarivo atao amin'ny Ambohimanarina. Ankilany ho faranana amin'ity taona 2024 ity na izany volana Jolay na ny volana Aogositra no an'ny fankalazana ny 2024 taona ny SMEC Madagasikara. Izy mandritra ny famaranana ny fankalazana ny hetsika fanehoana ireo vokatra amin'ny alalan'ny eto Arakajimirindra ho hiatrany Tale Général ny SMEC Madagasikara. Ya ny hetsika manokana moa zany izay amaranana ny 2024 taona tsika moa zao atao hoe efa miditra ao anatin'le ahitao Arakajimirindra na ny digitalisation izy amin'ny teny vahiny dia amaranana izay 2024 taona izay dia ao aseho koa zany ireo atao hoe vokatra avy amin'izay ahitao Arakajimirindra izay araka ny resahako teo any volana Jolay na volana Aogositra any izay no amaranana anazy. Ny tanjona moa dia izao hoe ahafahan'ny SMEC ihany koa zany mba manome tolotra vaovao foana ho an'ny mpikambana ary io moa na tsy mpikambana ara fa izay vonina ihany koa zany ho an'ireo olona izay hiditra ato amin'ny SMEC dia mandray foana izay dia raisinay an-tanandroa isika rehetra. Raha iverenana efa misokatra manomboka izao ity foto-drafitrasa no avozina ny agence SMEC Mahasoa Ambohibao ity. Ankoatra ity SMEC Ambohibao ity ito amina faritra maro samihafa ny hetsika fanokanana sy fanatsarana ny foto-drafitrasa ny SMEC Madagasikara. Tsy misy very fa afaka ampiasaina avokoa ny botin-damba izay arina eny amoron'ny lalam-baovao. Sampana anamboatra manjaka iazo ny vato anamboarana tapis kilaoty kely atao solona charbon sy kitay ihany koa ary fianakaviana maro no mivelona sy mampiasa azy. Mahakasika izay indray no arahintsika ao anatin'izany ampandarina hita sy re amin'ity androany ity ka eto Andriatsilava. Raha toka vadinasa ny fanaovana tapis voro-damba tany aloha, nivadika ho asa fivelomana zany amin'izao fotoana ho an'ireto mponina eto miadana ireto. Alaina amin'ny fanariam-pako izay tsy lavitra akory ireo tapa-damba avy amina orinasa manodidina. Efa nifanarahana tamin'ny commune Ambohibao Anteroka fa ireo fako azo ahodina sy ampiasain'ny mponina ihany no afaka arina eto. Isan'izany ny tapa-damba, baoritra sy tavoahangy plastika. Zavatra maro no vita raha tsy laza afa-tsy ny tapa-damba fotsiny ihany. Yarinana fanariam-pako izy dia alaina mba ampiasaina izy ivelomana ny vetivety kely anaovana pataloha kely nakizy dia ny lavalava kely ohatran'izao anaovana tapis dia nefa tapatapahiny kely ohatran'itony atao kitay angonina amin'ny kanireny anaovana kitay atao kitay lafort misy fatana spécial. Ankoatry ny anaovana sesika ataon'ny olona solony arina fandrehatra ampiasaina ao tokantrano ihany koa ny botin-damba avy nanamboarana tapis sy kilaoty kely. Mampiasa ireo tapa-damba sy sachet avokoa ny tokantrano rehetra ety manodidina. Mahasolo charbon sy kitay zany ary efa misy fatana manokana amboarina. Izy zany arak'le fatana atao aminazy io efa manara-penitra le fatana dia mahala fahasairanana misy izy. Mitsitsika izy inge tsy misy problema raha anaovana kitay satria betsaka le fakofakona lambe dia tsy mananona ianao tsy hoe misy problema tokony ahafaty antoka zany na parivandra ary ianao mandro hanina aminazy dia mety foana. Ankehitriny mitombo isa ny tokantrano mampiasa ireo tapa-damba ho solon'ny kitay na charbon. Vokatr'izay tsy maharaka ary tsy maintsy vidiana 4,000 hatramin'ny 8,000 ariary ny iray kitapo amin'ny poti-damba amin'izao fotoana. Ho an'ity mpivarotra hani-masaka ity ohatra, poti-damba iray kitapo isan'andro no ilainy. Mora kokoa izy no mampiasa ireo poti-damba ireo raha mitaha amin'ny fampiasana charbon. Satria izay mpivarotra dia rehetra mampiasa charbon dia lasa be dépense be le izy fa rehefa mampiasa an'le kitay voro-damba izay dia mba mihena le dépense.
dia raha saribao manko zao ny ampiasainay a dia tsy maintsy hoe 5000 vao mahazo composé dia ny fahefany vola le olona ty nefa mba 500 daholo a dia mba 500 dia mihinana composé mahasamihafa n'le mampiasa saribao sy le kitay mena le dépense rehefa hoe le vorodamba ny ampiasainao satria raha mampiasa saribao raha ohatra hoe 2 alina isan'andro zany tsy ampy andrahoana sakafo eto nefa raha le vorodamba zao ny ampiasaina dia ray gony isan'andro ihany le ray gony io nefa 9,000 ny ray gony fomba fiasany mandefa kitay zao ianao dia tonga dia mivoaka izy tsy masetroka fa mandeha misy lalana hafa ao velany ao dia am'le lafaoro iny mandeha ny setroka fa tsy manetroka ato an-trano tsy maintsy manao séminaire vao mampiasa anazy aloha maintsy mampiasa séminaire mivoaka ny velany any satria raha vao tsy séminaire dia manetroka be ato an-trano dia lasa le fahasalamana raha tsy mety isoroana ny aretina vokatry ny setroka sy ny fofona namboarina manokana araka izany ny fatana ao an-trano ary tsy maintsy asiana fivoahan'ny setroka eo anatrehan'izany rehetra izany velo taraina ny mpivarotra saribao eny atoerana miena isan'andro ny mpanjifa ny vidin'ny saribao ihany koa nefa tsy mitsaha miakatra isan'andro misy fiatraikany be mihitsy satria ny olona zao morona amin'ireny amin'le lafo be ny saribao amin'izao dia alohan'ny olona mampiasa le vorodamba sasy taloha malafo 4 ohatr'izany zao farany mandeha zao 2 isan'andro fianakaviana maro araka izany no mivelona amin'ny tapadamba sy ny fakoariana eto fianakaviana maro ihany koa no mampiasa ireo tapadamba hikarakarana sakafo ao an-tokantrano vokany tsy maintsy vidiana ireo tapadamba ireo fa tamin'izy narina fotsiny tamin'ny desasa soterli a dia la mety taminay satria zay tsy dia manana maskarena fa manao mele zay dia mahazo anazy fa amin'izao efa mividy lafo be 5000 ny kilaony reny dia ny kitay efa lasa vidiana 4,000 ny kitapo dia ny fahana konkoa lasa misy maka reny fahana atao fahana anandrarina anazy reny dia lasa mandanja 500 sy 3,000 koa zay ny kilo fa taloha izy arina fotsiny tamin'ny desary soterli tsy dia azahoana tombony izy sao lasa mandanja dia ohatrany hoe maka tombony kely sisa ohatra raha maka lamba 20 kilo zao dia mbola manenjika 3 isa amin'ny 5000 miaraka amin'ny fahana mamatsy tena maro eto Antananarivo renivohitra ny tapi lamba vita eto mamatsy faritra maro ihany koa izy ireo ary efa misy mpanangona ny vita eny an-toerana raha toka manontany tena araka izany ireo mpandalo amin'ny lalam-baovao miainga ny sampananambohitra manjaka hiazo ny ivato iny dia efa voavaly tamin'ity fanadihadiana ity iveloma ny fianakaviana maro ny fako eto mbola manjaka eny amin'ny tontolo ambanivohitra ary miteraka tsy fandriam-pahalemana ny resaka tany vokatry ny tsy fampihan'ny fahalalana sy ny tahotr'ireo tantsaha any amin'ny mbanivolo maro ireo mpanararoatra sy milaza ho manana fahefana ambody ny tanin'izy ireo trango izay mampitaraina ny mponina raha tsy ilaza afa-tsy ny ao amin'ny fokotany ampolatany komunina soatanana faritra Matsiatra ambony Haingo Rakotondry ny antsovonjy tamin'ny solombavamboaka ny Sandra ny mponina tao amin'ny fokotanina Polatany ao amin'ny commune Soatanana distrika ny Sandra noho ny fibodon'olo tokana ny tanin'izy ireo ka tsy ahafahany manohy ny asa fambolena sy ny fandrahonana mahazo azy ireo raha mikitika ireo tany ireo efa niakatra tamin'ny ambaratonga mpitsarana maro ny raharaha fa tsy nahita rariny hatrany ireo vahoaka ka izao ny antso ny solombavamboaka izao nisy tokoa ny fitarainana zay nataony reto vahoaka maro be reto tamin'ny fotoagna lasa zay fitarainana resaka tany olagna tany tonga tatiny tegnako tamin'ny volagna septambra zay nitady ny ataontsika hoe ny marina satria rehefa nitarainana olona reo dia tsy nety ny saiko sy nieritreritako ny hoe aleo midina ifotony ahitantsika hoe iza ny tena marina iza ny tena tompony tany satria marina fa aty fotony no mahay hoe ihany na ihany ny tompony io tany io ka zay ny dinako tamin'izay rehefa nidia tamin'izay ny tegnako dia nitondra ny fagnazavana ny ankilany sy ny taratasy amin'ny mahatompony tany azy ny andany kosa dia nilaza fa tsy manana taratasy fa fagnazavana no njesahana tamin'izay moa no niteny aho tamin'ny ankilany hoe mipetrahana reo aloha amin'ny tragno satria zavatra nisy dia noroahany teo tao amin'ny tragno misy le olo tsy mipetraka tao tagnatin'ny fotoagna maromaro taogna maromaro rehefa aveo moa dia nampanambona le olo satria mety tsakera ny filazany zareo anazy teo aho nanapa-kevitra koa ny verina fandroana na mpiantso ny andagniny sy ny ankilany mbola hitady ny zavatra marina zay gaga ny tegnako rehefa tonga teto ny androany tsy olo ray na roa ny manana olagna amin'ireo olo reo fa olo maro be
agny amin'ny folo latsaka agny ngambany no managna olana amin'izay tany zay. Manao antso arak'izany amin'ireo itondra isatsokajany ny solombavambahoaka no mba hijerena sy hitsara tsy mitanila mahakasika ity raharaha ity. Ka eto dia mampita hafasa ho aminareo tompona ndraiky mpanjakana ny tegna anareo ao amin'ny fitsarana ianareo ao amin'ny domaine zay ataontsika hoe managna ny kirikira taratasy rehetra mba hijery tsara zay vao manapa-kevitra anareo satria raha ny fahitana azy ato ifotony araky ny teny reto olo reto dia tena nazy ny tany sy ny taratasy nomeny anay teo fa noho ny tsy fahaizany an'izay lalàna zay sy ny tsy fahitany lalagna andehanana dia hazan'ireo olo sy lazaina fa managna fahefana sy manambola ny tany reto vahoaka reto. Ka eto iasony mavambahoaka dia tsy manaiky an'izao tsy manaiky ny tsindro azy legna ataon'ny mpanambola sy ataon'ireo mahitahita ny tegnako atao agnatin'ny distrika Sahana. Ka eto ivonona hiaran'reto vahoaka reto ny terako ka hisy ny ataontsika hoe fitarainana ataonay agny amin'ny mpisara fitarainana hoentinay agny ministra ny fanagnatany indrandrindra fitarainana hoentinay agny aminao andriamatoa filoha satria mampalahelo ny vahoaka majinika raha zao ny mianjady eto amin'ny firenena. Ka mino magnategna zahay mba hijery agnareo mba hiheno agnareo matoa ny tegna voafidim-bahoaka mahalala tsara ny zavatra tia amin'ny fotony aty. Nisy moa ny fifampanatrehana nataony solombavambahoaka andaniny izay ambaran'ny vahoaka fa miboto ireo taniny ankilany kosa ireo vahoaka izay voakasiky ny fangalarana tany. Tsy nisy anefa ny maromaritra iraisan'ny rotota ka tsy maintsy averina hoentina eny amin'ny fitsarana indray ity raharaha ity. Fikambanana vondron'olona ifotony na VOI misa 5 ao amin'ny faritra Vakina Karatra no nazo taratasy fahazon-dalana avy amin'ny ministeran'ny Jony sy ny arena anaty rano ary toe-karena manga hitrandraka sy hivarotra trondro amin'izao fotoana izao no amafisin'ny talepatitra ny Jony ho any Antoenina ihany koa mahakasika ireo farihy izay tsy azo trandrahana isan'izany ny farihana ndraiky hiba lehibe sy ny farihana an-dranomadio. Andrindrina Randriamiarosokolo Antsirabe. Totosa teto amin'ny renivohitry ny faritra Vakina Karatra amin'ny fanoloran'ireo taratasy fahazahon-dalana hitrandraka sy hivarotra trondro ho an'ireo VOI na ny vondron'olona ifotony izay mitantana ireo farihy miisa 5 ato anatin'ny faritra Vakina Karatra. Tafiditra ao anatin'ity taratasy fahazahon-dalana ity ny fampiasan'ireo fitaovana sy fomba fanjonoana izay ekeny lalàna ary ny talemsahana ny Jony sy ny fampamokarana ny atrano ary ny toe-karena manga eo anivon'ny ministera foibe no manason'io taratasy fahazahon-dalana io miaraka amin'ny boky nandraikitra ny VOI izay arahana amin'ireo ambaratonga pahefana toy ny tompona ndraikitra eo anivon'ny commune no manasony izany. Mbola misy anefa ireo commune sasatsasany izay mbola tsy navita ireo andraikitra amin'ny fampanarahan-dalana ireo hoy ny talepatitra ny Jono eto Vakina Karatra. Ao anatin'io fahazahon-dalana io dia signaturan'ny ministera no ao fa misy ihany koa nefa ambaratonga pahefana manana andraikitra amin'ny fampiarana ny lalàna. Tafiditra ao anatin'izany ny commune izay namanay tokony anao ny sonia ireo boky nandraikitra ny VOI. Zany hoe apatsahivina ihany zany fa ho an'ny Vakina Karatra manokana dia mbola misy ny commune sasany izay mbola tsy navitan'izay andraikitra zay izay antenaina moa manomboka eto fa hanatanteraka ny andraikitra manandrefy azy ry zareo satria ireto VOI reto ireto mpanjono reto manomboka izao dia mampidibola eo anivon'ny fanjakana amin'ny alalan'ny etra zany amin'ny mampanjono azy aloha mampiditra etra koa ry zareo amin'ny maha-coopérative azy ireo. Ho an'ny distrika Antsirabe voalohany dia mbola tsy voatsiny amin'ny tanàna ny drafim-pitantanana ireo farihy ka angatahana ireo vondron'olona ifotony sy anaovan'izy ireo antsoavy ny fanasoniavana izany satria ministera foibe efa namoaka ny taratasy fahazahon-dalana hitrandraka raha ny fanazavana. Ny misy VOI Antsirabe voalohany aloha zany zay tena hoe mbola tsy vita ny atao hoe sonia amin'ny contrat de gestion zay atao hoe ahafahana mametraka an'izany drafim-pitantanana zany mba hanara-dalàna. Dia zay zany mbola tsy nataon'Andriamatoa be ny tanàna soni fa angatahana satria ministera foibe aza efa nametraka ny atao hoe fahazahon-dalana na le ataontsika hoe autorisation de pêche kanefa ny eto anivon'ny commune indray no mandahan'izay. Zay zany aloha dia angatahanay mba ho tanteraka izay zavatra izay satria matory VOI zany nangataka an'izay dia mba te hanara-dalàna mba te hanaraka ny ara-dalàna ohatran'ireny VOI rehetra misy eto Madagasikara reny. Zay zany le andraikitra tenenina teo hoe tokony tandrifim-pahefana zay tandrify an'izay dia tokony hanatanteraka tsaka sy andava fa tsy hoe izy indray no vato misakana n'ilay fampandrosoana. Angatahanay koa zany ireo hoe tompon'andraikitra mba hanaja an'ity toa hoe fahazahon-dalana ity fa tsy izy indray no hisakana ohatra amin'izany ao anatin'ny VOI Fitami Betaf
lafo zay isan'ny atao ihany ko hoe nisy olana kely teo aloha mahakasika an'izany fisitrahana ny farihy zany dia amin'izao zany misy ny fahazahon-dalana dia aloha anaraka ny ara-dalàna ny fitrandrahana an'izay farihy zay. No mafisy ny taleparitra ny josy sy ny toekarena manga ihany koa ny mahakasika ireo farihy izay tsy azo trandrahana atao anatin'ny fatrovaky karatra, anisan'izany ny farihinandrakiba lehibe sy ny farihinandranomaimbo. Raha vao miresaka ny ranomaimbo dia tianay marina eto fa tsy zone de pêche tompoko ny an-dranomaimbo. Manana ka ohatran'izany ihany koa ny any Andraikiba. Misy farihy anankiroa miavaka tsara eo dia ny Andraikiba be sy ny Andraikiba kely. Hotsindrinay mazava eto fa ny Andraikiba kely ihany no faritra azo anjonoana. Izany hoe ho antsika manam-pahefana, manana andraikitra anatin'ny fampiarana ny lalàna izay rehetra manjono ao anatin'ny Andraikiba lehibe tompoko dia tokony hampiarana ny lalàna manandrify an'izany satria fandikan-dalàna ilay izy. Voalohany aloha ny ranona Andraikiba lehibe dia rano natokana hosotro ny vahoaka Antsirabe, izany hoe tsy tokony ho tsabana ao anatin'izay dia anjarantsika ny miambina tompoko. Ohatran'izay ihany koa ny ao an-dranomaimbo. Moa ny anarany zany efa an-dranomaimbo rahateo marina fa misy trondro be da be tena matavy ao satria ny condition rehetrarehetra mahavelona ny trondro dia ananan'io rano io fa fotsiny hoe rano maloto le izy. Izany hoe mampinana maloto olona zany tsika raha tsy manakana n'ilay vokatra tsy hoe ny ambony latabatry ny vahoakantsika. Araka izany dia fikambanana vondron'olona ifotony miisa 5 no toloran'ny fitalavam-paritra ministeran'ny Jonsy ny Atrano ary ny toekarena manga eto Vakinankaratra taratasy fahazahon-dalana hitrandraka sy hivarotra trondro. Zay zao no an'ireo manam-pikasana mbola aka-trondro ao an-dranomaimbo. Eo am-piandrasana ny daty ofisialy ny taom-baovao malagasy izay natokana ho andro tsy fiasana. Nandrososikevitra ny mpandalina ny fomba malagasy fa tokony ny daty ny alahady be no raisina ho daty ny taom-baovao malagasy. Ny taom-baovao ny alahady be izay ankalazaina ny 7 hatramin'ny 20 martsa. Nanambara izy ireo ny tokony hanajana ny fomban-drazana entina ankalazana ny taom-baovao malagasy. Andao rahantsika amin'ny fanampanazavana. Isika efa nanatomba vonatra 520 sy efa-jato ny fandimby sy teto dia anatanteraka izany tsika amin'ity taona ity. Sakamalaho sy avozo mihitsy ny alamady be taom-baovao nentin-drazana sy le taom-baovao anankiroa martsa aprily sy lohataona fa ny zava-misy aloha samy misangoja eo rehetrarehetra fa mifanindry le daty Mahajanga vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Fananana ministera maro ao Mahajanga no amoahany commune Ambonivohitra Mahajanga fanapahana nandritra ny fitantanany ben'ny tanàna ankehitriny ho ambany fitantanany. Tafiditra ao anatin'io ny complexe sportif Ampisikiny sy ny gare routière régionale ka iantsony fitaleovam-paritra ny tanora sy ny fanatanjahantena fanadiadiana famerenany ireo fodrafitrasa amin'ny ministera pia ny antsiprian'izay. Tondra fanazavana kely tsika teo anatrehany ilay délibération sy ilay arrêté municipal mikasika ny famerenana ny complexe sportif ho an'ny commune. Tsara ny mampatsiahy fa fananan'ny commune izy eo any commune ary tamin'izany fotoanandro no nanolorana ny complexe ho tantaniny tafita. Izany hoe ny commune no nanolotra. Raha no entraînement no farafakeliny izay 100 000 ariary ny adiny iray. Farafakeliny entraînement io 100 000 ariary ny adiny iray. Raha olotsotra na fa mba hikotrana 200 000 ariary ny adiny iray. Mandiso ny filazany be ny tanàna ny Mahajanga io ny tale raisam-paritry ny tanora sy ny fanatanjahantena boeny fa foto-drafitrasa fananan'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena ity complexe sportif ity. Gaga ihany tena rehefa nahita tanàna Mahajanga ny laza hoe izy na commune namendry azy io tany mitafita. Mangavy azy zahay atao amin'ny DRGS boeny miala ministera mba aseho mitaratasy nahafany namendry azy io tany mitafita tamin'izany fotoana izany. Fa ny ampelatananay protocole d'accord manambara fa ny fanjakana malagasy no nampitantana ny tafita izay hobemisaratasy atỳ ministera tanora sy fanatanjahantena. Mavisiko eto fa ny protocole d'accord aminay eto tsy sesaka commune mihitsy. Zay tsara ny tako teto hoe na niady na nangatoko hoe hôtel de ville na omeo be maso satria iny commune io. Fa io dia ny ministera ny tanora sy fanatanjahantena. Ny ataonay eto miady manara-maso azy io
ho anatin'ny ara-dalàna fotsiny fa tsisy fankalana aminera eto na zavatra hafa tsy ho irery ihany ho izy ny fananany ministera nandraisan'ny commune ambony votro mahajanga fanapahana manantsoavo amin'ny talera matoa vaovao talera patry fitaterana fa le gare routière régionale izy ministère fitaterana délibéré commune koa tamin'ny décembre teo miaraka tamin'ny complexe io fa nany gare routière délibéré ampany ampandafilomena bazary izay fa resabeatry romaly taoriany resaka complexe de lazako amintsika eto hoe anjara ministère ny transport koa zay tsy toko resako eto miaro fananana karaha zay miarona na io miantso ny fanadiadiana lalina ny sampandrarahamparitry ny tanora sy ny fanatanjahantena amin'ireo saram-pampiasana kianja voalazany be ny tanàna io izay takina amin'ireo mpanao fanatanjahantena raha mitaha amin'ireo sorabola ho an'ireo mpanao fanatanjahantena ara-dalàna manao fangatahana tsy maintsy ampandalovina amin'ny fitaleovam-paritry ny tanora sy ny fanatanjahantena izay navoaka ny tafita ny 17 ny volana novambra 2024 ireo vaovao ny songadina natao amin'ny pejy Facebook ny vaovao ny Cool TV tamin'ity androany ity indray nondao arahantsika vetivety tahaka ny mahazatra ireto indray ireo vaovao ny songadina tao anatin'ny pejy Facebook ny vaovao ny Cool TV tamin'ity androany ity tontolon'ny diplomasia anampy ny fanjakana malagasy amin'ny fanatanterana ny politique nationale de l'aménagement du territoire sy ny schéma national de l'aménagement du territoire afa ihany koa anampy amin'ny fanatsarana sy fampandrosoana ny tanan-dehibe sy ny tanàna vaovao izay lahara-pamehan'ny ministera amin'izao ny fanjakana marokanina ireo no anisan'ny songadina nandritry ny fionan'ny ministry ny fanajarianany tany sy ny raharahantany ny général de division Lilson René de Roland sy ny mpiara-miasa aminy tamin'ny masovony Maroc eto Madagasikara Mohamed Benzilani teny Anosomaly miayay amin'ny fifandraisan'ny Rosia Madagasikara Emmanuel Macron amin'izao fotoana lasa njorom-baly Frantsa manoloana ny fitadiavany filohan'ny fanavozana fiara-miasa amin'ny États-Unis Émirats Arabes mitambatra ary ny Rosiana ho ny famakafakanana ataon'ny gazety Africa Intelligence ny Rosiana izay tsy hivina fa voaingana no namatsy fitovam-piadiana sy nanome fanofanana ara-tafika ho an'ny Madagasikara ny 20 janoary 2022 lasa teo nisy ny fionana teo ministry ny raharaham-bahiny malagasy Christine Razanamasoa sy ny ministry ny raharaham-bahiny frantsay Jean-Noël Barrot no resan'izy ireo ny fitohizan'ny fiara-miasa izay efa natao tamin'ny fitondrana Rajoelina ity faran'izay tsy hivina fa ny fiaramanity ny tafika frantsay ihany no namoaka azy teto Madagasikara ankoatra izay anefa mbola nisy koa ny fahatongavan'ny komandy ny tafika frantsay aty amin'ny faritra atsimon'ny ranomasimbe indianina ny raika amin'ny 20 janoary mba ionana amin'ny filohan'ny fanavozana hidinika momba ny fiara-miasa amin'ny lafiny fiarovana eo amin'ny Madagasikara sy la Frantsa tsy karitraraka izany fa miayaina amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny Rosia sy ireo firenena hafa i Emmanuel Macron ka miezaka manao ny fomba rehetra amin'ny lafiny ara-diplomatika hanamarinana fa mbola manana ny toerany eto Madagasikara i Frantsa tsy adinkevitra intsony ny fiandrianany Maurice amin'ireo nosy Chagos ho ny ministry ny fitsarana Mauritiana Gavin Glover raha namaly ny fanambarana nataon'ny Donald Trump momba azy ireo ity faran'izay laza fa dalàna ny nanomezan'ny Royaume-Uni ireo nosy ireo an'i Maurice nosy efa vita sonita amin'ny volana May 2022 ny fifanarana momba ny famerenana azy ireo amin'ny Maurice ny nosy Diego Garcia izay tsy hivina fa mbola hitoeran'ny toby miaramila Amerikanina Britanika araka ny fifanarana fa ho atsangana ny University Innovation Pod na ny Unipod ivitoeram-pikotrehana voka-pikarohana voalohany eto Madagasikara izay natao hanohanana ny tanora mpikaroka sy ny manam-pahaizana malagasy nisy ny fifanaovan-tsonian'ny fifanarana misa 5 izay notanteran'ny ministera misa 5 teny amin'ny lapam-panjakana Amazorivo Maly fa fanehoan-kevitra mikasika ny raharaham-pirenena kosa indray na dia ny tolona ny tsemboka ny atra tahaka ninona azy izahay tsy manaiky lembenana sendika ny mpanakanto ny zainzaida rehetra sy ireo rehetra nandray anjara dia mbola betsaka ny mety ho voasambotra ary mety nisy mihitsy aza no namony ainy raha tsy nijoro ny kapisato notarian'ny kolonely Randrianirina Mikael tsy nahomby ny tolona raha tsy nisy azy ireo ny lehibe ny faritra Analamanga mpisolo-toerana Clémence Randrianirina nandritry ny fandaharana iray izay nivanianany
lehilahy mpampianatra amin'ny EPP iray tao Ambositra no nanolana ny mpianany zazavavy kely vao 10 taona monja. Norahonany tsy teny tamin'ilay reniny ilay zaza saingy nitarenana rarifona ity farany ka izay no nafantarana ny nahazo azy. Niakatra fampanohavana ny talatala satio ny rara ary nidoboka ponjavonjy maika ilay mpampianatra navandoza araka ny vaovao nisongadina tao anatin'ny pejy Facebook ny vaovao ny Golo TV Atrany. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fiarahana ho any Androany ankasitrahana ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Mandrapitafa ao amin'ny rapitondray ary veloma tompoko. Uprime. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.